Tompoko vavy sy tompoko lahy faly miarahaba ianareo rehetra izay ato anatin'ity chaîne ity amin'ity faharaiky ambin'ny folo ny volana janoary 2024 ity. Samia ho tahin'Andriamanitra andriananahary daholo isika rehetra ary samia ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izay atao sy ny zavatra rehetra izay kinasa. Zay no hoe la tsy maintsy natao moa iny fiarabana iny mba hanaporovoana fa tsy namantezitra izahay satria ny tonga tsy miarahaba ho namantezitra. Ny zavatra izay ataontsika ato anatin'ity chaîne ity modia mbola tsy miova ny fizarana ny zavamisy sy ny filazana ireo rehetra misongadina ao a Madagasikara. Manasanao ary hanaraka ity video ity hatramin'ny farany ary mialohany tena hidirantsika amin'izany filazana ny zavamisy sy ny fitantarana ireo rehetra misongadina izany dia mbola toy ny mahazatra foana aza adinona ny miabone ny chaîne atsika, aza adino ihany koa ny manao j'aime ny video, indrindra apetraho ihany koa ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, asio abonnement ary ny chaîne atsika. Atomboko atsika amin'ny hafatra izay nambarany lehibe ny mpanohitra no sady solom-bavambahoaka moa ny filazana ny zavamisy ato anatin'ity video ity. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany sy teny randrena solony aiko ny andro vitsy lasa izay vonona izahay fanometanana amin'ny mpitondra eto Toliara voalohany mba hanalana farany izay malaky anireto fako ireto. Avoaho ny fitaovana rehetra fa izahay hiantoka ny carburant lany rehetra hoe hafatra izay nambarany ity lehibe ny mpanohitra ity no sady solom-bavambahoaka lany tao a Toliara. Ino moa ny hafatra izay nambarany Andriamatoa sy teny mikasika aniny resaka fako any amin'ny faritra Toliara iny fandeha risika hiresaka kely ny mikasika ny mpanjaka Charles III. Isany notsongen'ny mpanjaka Charles III ny hirany Bob Marley Could You Be Loved. Tamin'iny andro ny Commonwealth iny dia fomba fanaon'ny mpanjaka anglisy ny mifantina hira vitsy alefa amin'ny radio sy ny podcast. Fakafakeny ny tonony ary nanamarika ny fiainany manokana koa. Tamin'iny andro ny 10 marsa iny moa dia isany voatsongo ilay Australiana Kylie Minogue, ilay Americano-Nigérien Davido ary ilay mpihira malaza Raye sy Bob Marley amin'ny hira Could You Be Loved. Ity fitsongonany mpanjaka Charles III ny hirany Bob Marley Could You Be Loved ity dia manamarika fa tsy mihirahira fahataniny rastamanina ary ny rasta dia tsy mba diso ka izany indrindra ary mety ho zany indrindra raha teo no mahatonga ny vahoaka malagasy izay milaza manao hoe marina izany rasta ary ny rasta dia tsy mba diso. Rehefa avy niresadresaka mikasika an'ny mpanjaka iny moa isika dia andeha risika hiresaka kely ny mikasika ny filoham-pirenenan'i Madagasikara sady filoha farantampon'ny filoha Lindahy. Anisan'ny nalaza ka tena nalaza moa ity zavatra ity indrindra rehefa navoaka ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Tia Tanindrazana. Tazana ny taingina fiara vaovao ny filoham-pirenena Andry Rajoely raha namonjy lanonana ofisialy. Araka ny navoaka ny pejy Tia Tanindrazana ny Andro Omaly moa dia ny fahatana azy dia Mercedes Maybach anisan'ny fiara rehetra dia rehetra tokoa. Manomboka eo amin'ny 252,406 € na raiky faingo 2 miliara ariary mahery ny vidiny fa arakaraka ny karazany sy ny taona ny voahany moa ny vidiny hoy ny pejy Tia Tanindrazana raha namoaka ny mikasika an'ity fiara Mercedes Maybach ity. Rehefa namoaka mikasika an'io fiara io moa ny pejy Tia Tanindrazana dia nanomboka teo teraka ny resabe ary samy naneho hevitra avokoa ireo rehetra izay afaka maneho hevitra na ny pomba fitondrana izany na ny tsy pomba fitondrana dia samy naneho hevitra avokoa ireo rehetra izay afaka maneho hevitra. Mikasika an'izay fanehoan-kevitra izay moa dia andeha ary ho jerevantsika kely ny fanehoan-kevitra izay nataony Andry Ratsivahiny izay tena mipomba ny fitondrana ranoray. Izao moa ny resaka izay nataony Andry Ratsivahiny resaka Mercedes ilay raha izany no fiara nofinofiko efa tamin'izao mbola kely ary nanana ny fianakaviana hatrizay. Iza no tsy mba tia an'izany ilay marika dia vidina lafo hoe
Nanambara ihany koa moa ity Andry Ratsivahiny ity ny hoe marobe ny filoham-pirenena nampiasa Mercedes izany teto Madagasikara ary hiakafarany daholo tamin'ny taonany ny olon-tsotra marobe. Mercedes Maybach efa ela no misy izany teto fa tsy vao izao. Rehefa avy nilaza an'izay moa ity Andriamatoa Andry Ratsivahiny ity dia nametraka fanontaniana ihany koa ny tenany. Toy izao moa ny fanontaniana izay napetrany dia mieritreritra ve isika fa ny mitovy amin'ny ananan'ny Ratsivahiny ramamany ireny kosa no tokony ho entin'ny filoham-pirenena, hoy ny fanontaniana izay napetrany. Aiza kosa hoy izy. Rehefa nilaza iny fanehoan-kevitra iny moa i Andriamatoa Andry Ratsivahiny dia namaly azy moa ity zoky anankiray izay anisany manana ny mahizy azy ity ary anisany manana ny lazany ihany koa. Toy izao moa ny valinteny sy ny valin-kafatra izay nameny ity zoky ity ho an'ny Andry Ratsivahiny. Président Suisse mandeha train hoy izy, ny tena olany itony député itony dia tena tsisy zava-pantany ny maha-député azy. Heveriny fa miasa sy miaro ny filoha amin'ny lafiny rehetra. Ary mbola nitohizany ity zoky ity ny valin-kafatra ho an'ny Andry Ratsivahiny mba mianara ihany ramose fa dia bady loatra. Tokony handeha ramamany izy fa dia tena tsy takany atidohanao ve fa filohan'ny firenena mahantra eran-tany ity eritreretinao fa tokony hajaina amin'ny fiara tsara ity. Filoha mandandiroka indrindra eran-tany amin'ny fitantanana, tsisy zavatra iray mba mandeha. Zay moa ny valin-kafatra izay nomeny iny zoky iny ho an'ny Andry Ratsivahiny. Fandeha resika hiresaka kely indray ny mikasika an'ity ramatoa hitantsika amin'ny sary ity. Zanaka ampielezan'ny commune Ambohiborina Ambatofotsy Faratsiho. Nampihetsi-po loatra ny fihaonana tamin'ireo zanaka ampielezana commune Ambohiborina Ambatofotsy Faratsiho ny andro alahady iny satria tena tsapako ny firaisan-kina sy ny fahavononana hanambatra hery hampivoarana ilay tanindrazanay ity, hoy ity ramatoa izay hitantsika amin'ny sary ity. Matetika mihetsi-po moa ity ramatoa ity satria ny zavatra rehetra izay ataony dia mampihetsi-po azy daholo. Nazava moa ny hafatra izay nambarany ity ramatoa ity. Zanaka ampielezana tsy manaiky ho zarizarain'ny loko politika na ireo mpamendry fendro eto amin'ny tambanjotra eto kanefa tsy mahita ny zava-bita rehetra nataonay any. Tsy nitondra natapa-biriky iray ho an'ny ilay tanàna akory ary beko ny fankahalana fotsiny. Faly ka tena faly aho ity ramatoa ity raha nahita fa tsy araky ny resabe amin'ny FB ataony ireo milaza ho zanaka iny commune misy anay iny mihitsy ny fitiavana sy ny firaisampona sehony ireo zanaka ampielezana maro tonga namaly ny antsony mpikarakara. Tsy mandaitra ny fanaratsiana ataon'ireo fahavalony asa fampandrosoana rehetra izay ataonay any an-tanànanay any. Izahay koa dia miroso hatrano ho ity ramatoa ity. Tafatsangana araka izany ny biro mandrafitra ny fikambanana zakafy na zanaka ampielezan'ny commune Ambohiborina Ambatofotsy Faratsiho. Ampanetrehan-tena no nanekeko ny fangatahan'izy ireo ahy ho filoham-boninahitra hiasa hampiroborobo ny fikambanana sy ny tanindrazana iombonana. Izany moa ny hafatra izay nambarany ity ramatoa ity koa dia zareko ankafaliana aminareo rehetra izay mpanaraky ny zava-misy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.